Nanao fangatapitahina amin'ireo razan'ny fanjakana izay efa Manakasina ny tompona andraikitra ny Doany Avaratra, Doany Andrainarivo, tariny ampanjaka tsy mijaly manjaka. Nisy ny lamalama fampandriana omby noho ny fandalovany rivo-doza sy ny mbola idiran'izany eto amin'ny firenena. Nangatapitahina izy ireo ny mba tsy andalovany izany eto amin'ny faritra Boeny sy tsy mba isiany vokadratsiny izany eto amin'ity tanin'ny Boeny ity. Misy tompony tany ao Zanahary anabo ao, tsy adino koa nefa ireo razana amin'ny mahafomban-drazana malagasy. Ka nanatanteraka izany lamalama izany izy ireo ny Ilahady fahenina ny volana Febroary 2024 ifoany Latsinainy fafito ny volana Febroary 2024. Doany Andrainarivo andreo sara efa Manakasina zay taridiny tsy mijaly manjaka manday tany eto amin'ny faritra Boina. Kanefa ato zay ny lamalama zay ato ny antony lamalamanay misy ny rivo-doza, siklôny, nandalo, enonay, mavozo mboko zay. Rehefa navozo zay tato namondy ny Ndremisara efa Manakasina de ohatra ka mba tsy avy amin'ny tany ty zany andro-bajaka. Ato zay mba manday beoro mandamy beoro ato aminao ato kalavony beoro lamalama zahay nandroany Mansara zao kanon zany faisan'ireo Ndremisara izy efa Manakasina ka zay ny boan'ny zeny mahazo ka mitandrigesanareo agny na zay ato zany tsy mitsikera olo tsy magnino efa araka ny fitandrovana samitsika eto amin'ny Boina zay navena nivegna maro ato navena lamalama. Zany hoe zany ny aby zany esika zao moa tirapary misy roa misy apary de fa marigna fa teto izahay tanàn-Janahary eto amin'ny Ndremisara efa Manakasina eto amin'ny Doany Andrainarivo. Zeto ritony fanjakabe tsy mijaly manjaka fanjakabe ny Boeny eto amin'ny Doany Andrainarivo Majanga Boeny zao. Ka namory ny tagnan-tsoboka zay tato, namory ny mpanga, ny sola, ny olo mavety amin'izany atao fandrinaka ny Boeny tsy fakibolo ny solo masainga Janahary. Nagnano fandiniana izahay satria sara moa niany fahavaratra zao tonga ny rivo-doza amin'izany atao fa nagnano fandiniana momba an'io izahay. Rehefa natao fandiniana nagnano fangatahana filamilamana izahay io. Rehefa natao filamilamana nandavo behoro nampihotsy izahay behoro efatra reo nandro soamantsara nagnano fangatahana amin'ny rivo-doza mba tsy hiakatra eto Majanga Boeny indrindra amin'ny faritran'ny Majanga Boeny. Mba tsy ho isy ny rivo-doza indrindra zany ny ranorana tadiaviny fa ny rivo-doza zay ny iarovana amin'izay efa Manakasina eto Majanga Boeny. Mankasitraka ataovitsika Manakasina nazo ny varavara nandro tsara ny behoro indrindra ka mankasitraka mpanjakabe tsy mijaly manjaka ny mpanjakabe ny Boeny nagnameny behoro nagnatanteraka tsaka sy andafana amin'izany atao fa nandro soamantsara ny behoro. Rehefa nandro ny soamantsara ny behoro ny lamalama zay matonala tserakeka andronakia nagnano fangatahn-dala nandro ny behoro. Rehefa nandro ny behoro amin'izany atao fa ny lamalama boka zay Boeny na ny mbalaka avaratra antsianana andrefana na amin'izany ny voreto nagnano fangatahn-dalana zao nagnano filamilamana na fangatahana ny ranorana mba ho avy ny ranorana fa tsy ny rivo-doza ny tadiavina. Ankilany dia efa manomana ny kipany ao amin'ny Doany Avaratra, Doany Andrainarivo izay tariny ampanjaka tsy mijaly manjaka izay ataony fa 1 ny volana Aprily ho avy izao. Ny Ilahady 7 ny volana Aprily no anaovana ny lamalama tsy mandrimandry iaonan'ireo mpanompo rehetra tsy anavahana avy amin'ny lavalon'ny nosy. Amin'io no anesena ireo omby sy ny fomba fatao tsy miova anatanterahana ny asa rehetra atao ao amin'ny Doany Andrainarivo. Kipa na fanadiovana ny Doany dingana voalohany atao isan-taona alohan'ny anatanterahana ny fanompoabe.